dia amin'ny kafanila lalandava tompoko lasy tompoko vavy no iarabako anareo eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny resantsika an'io zany dia fandaharana iray izay maro mpangataka zany dia ny hoe azavao anay Jeanne Forêt, inona ahoana ny fijerinao zany ny mahatonga ny lehilahy zany tsy marisika amin'ny fanambadiana zany amin'izao fotoana izao. Ka mariako eto zany aloha fa tsy manao moral zany no ataoko eto, tsy manana moral omena nizaniza eto fa farazavana fotsiny zany ara-tsiantifika, ara-biolojika, ara-psikolojika zany ny mety ho antony mahatonga an'izany toe-javatra izany. Ka voadiadiko aminareo eto zany ary ame ny vahaolana koa zany avy ety amiko zany ny tenako. Ka ny tsara ho mariana moa zany dia na misy ara ny ataontsika fivoarana amin'izao fotoana zao efa betsaka ny ataontsika hoe manao concubinage na ny tokantranomaso eo ihany koa zany amin'izao fotoana zao ny hoe lehilahy, ny vehivavy mikoty lehilahy ohatr'izay zany. Kanefa ny biolojia mitondra ny lehilahy sy ny vehivavy dia mbola tsy miova hatramin'izao fa mbola tokana ihany. Inona sy inona daholo ireo lafiny ara-biolojika sy ara-psikolojika zany izay mitondra ny lehilahy ohatra eo amin'ny fifankatiavana. Tsara ho mariana fa ny hormone testostérone no mitondra azy ka tsy afa-miala amin'izay zavatra zay izy fa naturel ao aminy zany. Rehefa mifankahita voalohany zany dia ny zavatra manaitra ny lehilahy voalohany indrindra zany dia ny bika manendrika ilay vehivavy aloha. Zay aloha no manaitra azy voalohany indrindra. Izy zany tsy tonga de hoe andeha heritreritra hoe hanambady an'iny olona iny zany rehefa mbola mifankahita. Normal zay zavatra zay tsisy zavatra namboamboarina fa mandeha araky ny nature zany. Dia zavatra eritreretiny koa zany rehefa vao mahita vehivavy anankiray zay titiny izy zany dia ny mieritreritra zany hoe ahoana zany ny hitondrako an'ity any am-pandriana ohatra, ahoana zao ny hitondrako an'ity atonga azy zany ho revo amiko dia efa mieritreritra sahady izy zany ny firaisana ranofo. Ary izay zavatra zany dia mety lazainy amin'ny fomba ataontsika kolaka na amin'ny fomba mahitsy izay eritreriny zay. Ka eo zany no mamitaka amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mahasarotra be zany ny fitiavana eo amin'ny lehilahy satria manoloana izay faniriana ao amin'izay zany dia misy ny paikady rehetra izay ampiasainy zany amin'ny fanaovana teny malefaka, ny fanabatambazana, ny fitondrana any amin'ny restaurant, ny fanomezana cadeau, ny fanomezana ihany koa zany ny ataontsika koa zany hoe ny fanomezam-pitokisana ny promesy zany ka izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia tsy ahafantarana be loatra zany ny hoe tena fitiavana zany eo amin'ny lehilahy sy ny hoe fitiavana te hiaraka atory fotsiny hoe fitiavana ranofo zany. Kanefa eo amin'ny vehivavy indray zany dia rehefa hoe misy lehilahy titiny zany dia ny vehivavy zany tonga de any amin'ilay resaka hoe fanofinofisana ny mariazy, fanofinofisana ny hoe hananjanaka amin'ity olona ity, efa lasa lavitra zany ny vehivavy. Normal daholo zany zavatra rehetrarehetra zany satria ny hormone izay mitondra azy dia ny
hormone ny estrogène sy ny progestérone ka reny rehetrarehetra reny zany de zavatra normal daholo zany zay fomba fironany fisainana izay zany na eo amin'ny lehilahy na eo amin'ny vehivavy ka eo zany no tena tsy maintsy zany hoe mitandrina zany ny ataontsika hoe ny vehivavy satria ny vehivavy ane rehefa vita ny zavatra rehetrarehetra dia any amin'ny vehivavy daholo zany no mitotona ny zavatra rehetrarehetra rehefa aorian'ny hoe fifankatiavana zany ka mety miafina ao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe séduction daholo zany hoe inona marina zany tena fitiavana vety sa resaka filana fotsiny zany filana ranofo fotsiny ka tsy tena fantatra zany lehilahy hoe tena tia marina ve izy kanefa ny vehivavy zany sarotra ho an'ny vehivavy zany ny mamatatra an'izay zavatra zay zany ao amin'ny lehilahy kanefa ny lehilahy indray nefa dia efa hainy tsara mihitsy zany ny manavaka ao anatin'ny atodohany ao zany ny vehivavy tena tiany sy ny hoe ny vehivavy anaovany fotsiny zany firaisana ranofo efa fantany tsara mihitsy izay zavatra zay mazava amin'ny tsara zay ka eo amin'ny tovovavy zany no misy ny olana satria indraindray zany raha ohatra ka revo mpitiavana be loatra zany tara be loatra zany amin'ny lehilahy anankiray zany dia mety tsy afaka zany ahita an'izay hoe ty olo ty ve tena ty ahy marina sa te hanao firaisana ranofo fotsiny lasa manjary majavozavo zany zay zavatra zay amin'ny vehivavy rehefa hoe ditsiky ny fitiavana zany na ny hoe diso latsa-pitiavana be loatra zany amin'ny lehilahy anankiray eo ihany koa ny coup de foudre izay efa nazavaiko teto zany tamin'ny fandaharana zany forêt santé hoe manahoana ny fomba fisehoany zany coup de foudre zany fa tsy tompony tena nitsony ny olona anankiray zany izay hoe hiarany zany atao hoe coup de foudre zany indrindrandrindra moa zany eo amin'ny vehivavy ka eo no tena zany mamparefo de mamparefo tokoa zany ny ataontsika zany hoe ny capacité d'analyse ny vehivavy zany rehefa revo de revo loatra zany amina lehilahy anankiray ka misy ny fitenenana hoe zay tia jamba marina daholo zany fitenenana zany satria misy ny ataontsika zany hoe cocktail ara-tsimika ao anatin'ny atodoha ao zany zay ohatran'ny zava-mahadomelina mihitsy zany ny fomba fiasany ao anatin'ny atodoha rehefa ka mirokatra zany ny ataontsika hoe fitiavana mitafotafo ny olona anankiray zany ka eo zany matetika no maharendrika satria ny lehilahy izy dia misaina foana zany izy ao anatin'ny atodohany fa isika vehivavy zany aty amin'ny fo zany sika no mieritreritra bebe kokoa zany ka eo zany matetika no mahavoan'ny fahadisom-panantenana zany amin'ilay vehivavy satria hoe anao izay tiavan'ilay lehilahy azy zany dia atao daholo zany ny zavatra rehetrarehetra mba hitiavan'ilay lehilahy azy omena daholy ny zavatra rehetrarehetra kanefa matetika zany tsy arakarakyilay fitiavana nomena zany ilay fitiavana valiny rehefa avy eo de eo matetika no mampisy ny ataontsika hoe fahadisom-panantenana zany ny lehilahy koa zany izy dia somary elaela zany mandray fotoana maro izy zany vao zay vao tena hoe tapa-kevitra ny hoe tena
hiditra amina resaka zany fanambadiana fa ny vehivavy zany no kitakitana amin'io lafiny io. Tsy midika nefa fa hoe tsy tia an'ilay vehivavy izy raha ohatra ka misatrisatra zany amin'io resaka io zany amin'io fifamatorana io zany tsy midika velively hoe tsy voatery izy hoe tsy tia, fa ilay ataontsika hoe liberté zany, le fahalalahana zany iny zany no tena sarotra eo amin'ny lehilahy zany ny hoe amela zany ny libertény zany andeha hanao engagement hiditra lalindalina kokoa zany amin'ny fiarahana amin'ny vehivavy anankiray zany. Ka zay zavatra rehetrarehetra zay zany dia tsy maintsy tokony hojerena akaiky dia akaiky zany mba tsy hiteraka fahadisom-panantenana be loatra zany eo amin'ny vehivavy. Inona zany no tokony atao zany mba hamparisidrisika azy kokoa zany ny hoe hiditra lalindalina, satria matetika moa zany aloha tsy ny lehilahy mihitsy no andeha eritreritra hoe za zao de te andeha hanambady an'ity vehivavy ity, fa misy zavatra ao amin'ilay vehivavy zany mamparisika azy hiditra bebe kokoa zany. Voalohany indrindra zany inona moa aloha zany no tsy tokony atao? Ny zavatra tsy tokony atao zany rehefa hoe mbola miaraka zany fa tsy mbola vita mariage zany dia ny zavatra tsy tokony atao voalohany indrindra aloha de ny mampiseho amin'ilay lehilahy hoe za de te hovadianao na hoe za de te hiteraka aminao. Io zany na hoe avoaka ny vava zany zay faniriana zay na hoe lazain'akolaka dia tadidio, fa mampadositra ny lehilahy raha vao ianao andeha hiteny azy an'izay zavatra zay zany hoe mbola miaraka andro vitsivitsy na volana vitsivitsy zany dia efa kitikitika azy ianao zany am'izay resaka zay iny izy de hoe tara-tongotra fa io zany dia mila faharetana kely zany ny hoe fiarahana, mila ajaina kely zany ny ataontsika hoe fahafahany zany libertény mba hisafidy zany. Ary tsy tokony koa zany hoe de tena hoe mikôla be loatra koa zany ny vehivavy rehefa hoe mbola tsy tafiditra zany ao amin'ny fanambadiana, satria iny koa ny mampitsoaka azy koa, satria araky ny lazaiko teo hoe ny libertény mihitsy zany, ny fahafahany zany no tsy foy ny lehilahy zany. Dia avela ihany koa izy zany mba hafantatra anao bebe kokoa zany aloha. Ka zany zavatra rehetrarehetra izay zany dia mila koa zany teknika avy ety amin'ny vehivavy koa zany ny hoe tsy dia manenjika azy amin'izay toerana rehetra andehanany. Mbola tsy tafiditra ianao dia tokony manaraka foana an'izay règle de jeu zay hoe mbola tsy vadiny ianao. Tsy ilaina akory ny miantso isaky ny 2 minitra zany izy zay, miaraka amin'izy zany izy zay. Tsy ilaina akory ny mandefa SMS isaky ny 2 minitra satria manjary makaleo azy. Fa alefa tsy moramora ny fiarahana, ary tsy tokony koa zany ny hoe amerimberina aminy zany ny hoe resaka mariage na resaka ohatr'izay zany fa avela izy zany manana tsara ny fahalalahana sy ny fahafahany mifidy zany. Eo ihany koa zany ny resaka ihany koa zany ny amin'ny hoe fijerevanao vehivavy ihany koa zany ny hoe moa ty ahy marina ve ty olo ty. Misy ihany ny fomba ahafantaranao azy, fa indraindray mantsy zany
lay avy niteneniko teo hoe rehefa diso latsa-pitiavana be loatra ianao ngamba de mety jamba fa raha ohatra zany ohatra hoe izy rehefa avy nifankahita zany dia niaraka nandritry ny andro maromaro nareo dia rehefa avy eo zany de niana alana ny fiantsoana, niana alana zany ny rendez-vous, dia raha ohatra izy zany ka hoe raikitra miasa foana zay zany ny excuse-ny raikitra manao sport eo zany ianao de mba efa tokony mieritreritra ianao zany satria ny lehilahy tena tia zany dia tsy manaka anazy velively ny resaka asa tsy ahitany ianao, tsy manaka anazy velively ny asa iatsony ianao, fa ny lehilahy tena tianao dia tsy maintsy miantso anao foana izy ary tia eny foana ny feonao ary tia fantatra foana ny mombanao ny vaovaonao ny asanao ka tsy ianao mihitsy zany no tokony andeha nenjika azy zany amin'izay zavatra zay fa izy rehefa hoe tianao zany lehilahy anankiray de hitany foana hoe ahoana ny iresahany aminao hitany foana hoe aiza ianao zay zany dia rehefa mitranga zany ny zavatra ohatrohatran'izay zany de efa tokony efa mieritreritra ianao fa tsy hoe mifikitra de mifikitra ka manatena fa ngamba mety mbola mba ho tia ihany izy ndray andro any eo zany matetika le mahavoa ary mandany andro ny vehivavy zany ny fieritreretana hoe angamba mety mba ho tia izy ndray andro any rehefa tsy tianao teo amin'ny voalohany fiarahana sy ny fifankalalana zany rehefa tsy teo ny navaivay taminy zany ilay fitiavana miredareda dia mieritrereta ihany zany rehefa hitanao zany fa tsy dia miraiky aminao lay olona dia tsaratsara ngamba ny mamadika ny pejy eo koa zany lay hoe fiarahana mipetraka le fiarahana mipetraka koa zany tsy de tokony koa zany hoe de maikamaika be loatra zany miaraka hipetraka na de atao raha hoe samy manana ny appartement zany dia tsaratsara ihany zany nao vehivavy maka réserve kely zany amin'izay zavatra zay satria eo no ahafantaranao hoe inona marina ny tena tadiaviny satria mety misy ny zavatra tadiaviny dia voalohany indrindra aloha ny firaisana ranofo ka mety ho voany fahadisom-panantenana anao fa rehefa azo ny tadiaviny dia lasa izy mitsoka ka eo amin'ny fampiandrasana azy zany no ahafantaranao zany ny olona tena tianao satria rehefa tena tianao izy dia manana faharetana zany amin'ny zay fampiandrasana rehetra menao azy zany eo ihany koa zany ny hoe tsy tokony koa zany ianao dia hoe ho disponible foana zany vao mikiririoka ny telefona hoe andeha rendez-vous andeha ary andeha atsy